Ahoana ny momba n'ilay fahoriana mafy indrindra? Isaorina ianao miaraka hatrany ao anatin'izao fiarahana mandinika saotra masina izao ara-baina ianao arirariana ny soa rehetra ho ataon'Andriamanitra aminao ny fiadanany sy ny fahasoavany. Ao anatin'ny lohahevin-dehibe hatrany isika momba ny sahan'ny Getsemane izay nandraisana lesona maro ho faranantsika androany ny fiaraha-mandinika ary ho fitinina ihany koa amin'ny fotoana manaraka izany. Fa izao andeha isika aloha hiara hivavaka. Tompo, misaotra anao fa mbola mampita lesona ianao, mbola mampita hafatra amin'izao taranaka misy anay ankehitriny izao ianao, ary mbola tsy lefy ny fitiavanao fa ilay nanoloran'i Kristy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia fitiavana mandrakizay. Ampio izay hatakatra an'izany araka izay mety ho takatry ny fisainanay maha-olombelona, araka ny fanorony ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Fahoriana mafy indrindra. Efa niresantsika ilay hoe ianao ve efa niatrika fahoriana mafy indrindra? Inona ny mafy indrindra taminao? Matetika ny fisarahana manaina ny mafy indrindra. Raha hoe mandevina zanaka ohatra, na zaza mbola tanora loatra, na olona mbola tanora, na fisarahana amina havantiana sy ny sisa, izay ny mety heverentsika mafy indrindra. Eo ihany koa ny mety misy mametraka hoe ny fahafoizana zavatra fananana ny mafy indrindra, fa ny an'i Kristy ny mafy indrindra. Ary nilaza tamintsika Kristy hoe entony izy io ka mianara amiko, malemy fanahy sady tsy miavina-po aho izy dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny fitondrana ny ziogan'i Kristy dia manome fitsaharana. I Kristy ihany no ilay nitondra irery ny zioga mavesatra indrindra hatramin'izay nisiany ny fiainan'ny olombelona teto ambonin'ny tany. Tamin'io fotoana io dia tsy azon'ny mpianatra akory hoe inona moa izany, ary tsy tsapany araka ny tena maha-izy azy ny ainan'i Jesosy, hoe ahoana ity fahoriana hoatrehany ity. Na ny tenin'i Jesosy azy tsy tena azony mandrakariva tamin'io fotoana io. Fa isika ankehitriny kosa rehefa mamaky ny saotra masina dia azontsika ny zavatra rehetra noho ny fanazavana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ary tena nilaza fa tafasaraka tamin'ny lanitra Kristy tamin'io fotoana io. Tsy takatry ny mpianatra izany, fa ohatry ny hoe mijery ny filma izany, na ny horonan-tsary iseho izany ny mpianatra hoe hisy fisamborana eto izany dia hisy ho gadraina sa hisy ho atao inona, dia ohatran'izay fotsiny aloha ny hitany. Fa inona moa no tokony ho azontsika amin'ny sorona nataon'Andriamanitra io? Toa tsy misy antenena ny fahadisoan'ny olona sy ny tsy fahaizany mankasitraka. Ary naseho an'i Satana tamin'i Jesosy izany ny toe-javatra teo amin'ny lafiny manjombona indrindra, izany ny anisan'ny fahoriana tao amin'ny zanak'Andriamanitra. Nampiororo ny tenan'i Kristy manontolo ny fieritreretana an'izany, ary nandefina ny fanahiny ihany koa ireo hoe ireo izay niezahan'i Kristy ho vonjena izany, izay tiany indrindra no indro fa toa iray tetika amin'ny Satana. Ny sasany azy moa efa tena manao ny iraky Satana mihitsy. Mahatsiravina ny ady niseho izany, izay ilay hoe ady mahatsiravina ny hatramanaina tamin'ny Kristy. Ny fahadisoan'ny taranak'Israely, ny fahadisoan'ireo mpiapanga sy mpamadika an'i Jesosy, hitan'i Jesosy daholo izany, ny fahadisoan'izao tontolo izao ray manontolo, izay mitoetra ao amin'ny faharatsiana, dia vesatra daholo izany teo amin'ny zanak'Andriamanitra. Indro izy mandinika ny vidiny tsy maintsy aloha ho an'ny fanahin'ny olombelona nefa. Ary noho ny hamafiny ady dia namikitra tamin'ny tany mangatsiaka izy. Niondrika izany, toa tsy te ho voasarika lavidavitra kokoa ho an'Andriamanitra. Ary eo ilay tolona mafy. Irery izy, torovana alahelo, tsy nampiany ny mpianatra akory izy izany hoe nampahiriziny mpianatra. Izany no niarahan'ny zanak'Andriamanitra, no niainan'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny fandalovany an'izany fahoriana izany. Niarina izy rehefa nanao fiezahana nampitaintaina azy, ary nivembenana keo amin'ny toerana nandaozan'ireo namana izy. Rehefa tonga teo amin'ny namana izy, nahita azy ireo natory. Raha mba nahita azy ireo nivavaka mantsy Jesosy dia ho niamaivana kokoa ny fijaliana, saingy tsy izay ny hitany fa toa fandaozana azy. Ary izany rehetra izany dia nandefina ny fanahiny araka ny efa voalaza. Raha mba nitady fialofana teo amin'Andriamanitra mantsy reto telo lahy izay nasaina nivavaka niaraka, mba tsy handresy azy ny anjelin'ny Satana, dia ho nampahirezin'ny finoana mafy orina izy ireo, ary ho nahazo ny tenin'i Kristy. Nefa tsy noheveriny izy telo mirahalahy ireo, ny afatra naverimberin'i Kristy foana hoe miareta tory sy mivavaha ianareo. Mafy ny fahorian'ny zanak'Andriamanitra
raha izany fitantaran'izany. Marina fa tsy niainako, tsy niainanao mivantana zany, fa efa niaina fahoriana isika. Fa raha fitipitiana toy izany ilay fahoriana izay niaretan'i Kristy irery dia tena ara-drarina izy raha mandray vokatra soa avy amin'izany dia zasy ianao izay hoentiny makeo amin'ray rehefa manaiky ny sitrapony. Andeha isika anaiky fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be koa no andalovan'ny vahoaka an'Andriamanitra mandra-patongany amin'ny famonjena farany hiara hivavaka isika. Tompo, ny fahorianao mety tsy takatry ny sainay amin'ny fahafenoany satria tsy mbola niainanay tanteraka, fa nampirisika kosa ianao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao dia efa tanteraka tokoa izany. Ampio ary izay hametraka an-tsaina sy hiventy ambava mandrakarivan'ireo tenin'ny soatra masina hampatanjaka anay, ahatonga anay tsy ho simba ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.